Ndrembava eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana aretina manaranaka ary azo avy amin'ny fomba fiaina indrindra fa ny sakafo ny diabeta toe-batana ihany koa ity farany ary entina mandra maty. Ilaina nefa ny manaramaso sy mitsabo azy mba tsy hitarany ary ihany koa hitarany amin'ny aretina hafa. Dia jerentsika ny fanazavana. Olona 5 tapitrisa no matin'ny diabeta maneran-tany noho ny tsy fahafantarana fa miaina miaraka amin'ny diabeta izy. Raha ny ao amin'ny Amadia na Andia Malagasy miady amin'ny diabeta dia mahatratra 5 isam-bolana ireo olona tapahan-tongotra vokatry ny diabeta ao amin'ity ivon-toerana manokana misahana ny fitsaboana ny diabeta ity. Ankoatra ny fahatapahan-tongotra dia maro ireo voka-dratsy ny diabeta. Fahamaroany ny diabetika izay tsy mahalala ny toe-tenany hoe diabetika izy dia ao anatin'ity volana novambra ity zany dia natokany ny Amadia ho volana anankiray hanaovana ady ombonana amin'ny diabeta. Ny 14 novambra moa zany no journée mondiale du diabète. Iraisan'izao tontolo zao ny mankalaza ny journée io izay mifanindry indrindra amin'ny anniversaire ny Bantina izay nahita ny insuline voalohany tamin'ny taona 1921. Ny hetsika izay anasanantsika mpanao gazety androany dia ho fanetanana ny vahoaka malagasy hamonjy ilay fitiliana faobe atao eto amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo amin'ny 30 novambra alarobia 30 novambra izao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ho fiadiana amin'ny diabeta dia anatanteraka hetsika fitiliana diabeta mamaim-poana ny Amadia miaraka amin'ny Farmadif ny 30 volana novambra etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Olona hatramin'ny 500 no andrasana amin'izany. Tsy andraikitry ny mpitsabo irery ihany no miady amin'ny diabeta fa ny olona tsirairay mihitsy araka ny fanazavana nentin'ny ny tompony andraikitra avy ao amin'ny Farmadif. Ny vinavina dia any amin'ny atao hoe mahita 500 zany. Izay no vinavina ny olona iverina ho tonga anampony. Mihoatra an'izay moa tsy ferana ary tsy tezitra izay mandray ny olona. Ny atao hoe mpiasa amin'ny fahasalamana tsy dokotera reny no ao fa misy dokotera, misy paramédico, misy animateur dia manodidina ny 20 na 30 mba ny léonce izay mandamina 30 zany ny olona atao hoe organisateur izay antsehatra amin'ny fotoana io. Manodidina ny 4 ka hatramin'ny 500 ny malagasy no voan'ny diabeta ho an'ireo izay efa nanao fitiliana. Mbola lafo ihany koa ny sarany fitsaboana ho an'ny malagasy. Mahatratra 2 tapitrisa isa-taona ny sarany ary maheriny izany raha toa ka efa sarotra ny fitsaboana.